Miaraba tompokolahy makasitraka tompovavy ho anao zay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Araka zany, taorina ny famoahana didim-panjakana amin'ny fomba ofisialy zay nataon'ny gouvernemanta dia nanambara ny firotsahany ho fifidianana filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy ny filoha Marc Ravalomanina tamin'ny omaly. Tao anatin'io fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanina io no nitondrany ny fanitsan-dalàna zay ataony ny fitondram-panjakana. Tsy magaga moa satria tao anatin'izay 5 taona latsaka kely nitondrany zao fitondrana izao ny firenena dia maro be ireo fanitsahan-dalàna maro samihafa niainga avy amin'ny lalam-pandroenina. Ka ny fanitsahan-dalàna amin'ny alàna no nitsahina tamina didim-panjakana no nambara ny filoha Marc Ravalomanana. Mazava manko ny ambarany lalam-pandroenana andininy fa 7 andalana voalohany ny amin'ny ny fifidianana filoham-pirenena dia atao 30 andro farafahakeliny ary 80 andro farafahabetsana. Zany hoe eo anelanelany 30 andro ka hatramin'ny 80 andro alohan'ny fiafaran'ny mandahan'ny filohan'ny repoblika araka ny fehim-potoana voalaza ara-dalàna no tokony anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Izany fifidianana izany de tena apetraka mazava tsara fa ny lalàna no mifehy azy. Ary rehefa atao ny fanisan'andro miainga tamin'ny fotoana zay nanaovan'ny filohan'ny repoblika fianianana ny 7 janoary 2024 zay ambarany lalam-pandroenina ihany koa fa manomboka ny vanim-potoana zay anaovan'ny filohan'ny repoblika fianianana no hanombohan'ny vanim-potoana iasany. Lalàna no miresaka an'izany ao anatin'ny lalam-pandroenana. Araka zany raha toa ka manao fanitsana isika satria 5 taona no fotoam-piasan'ny filohan'ny repoblika ka raha nanomboka ny 7 janoary 2024 dia tokony hifarana ny 7 janoary 2024 zany fotoam-piasan'ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga ny hoe tokony ho tanterahana ny fifidianana ka raha raisitsika ny 7 janoary 2024 zay tokony ataperana ny fehim-potoam-piasan'ny filohan'ny repoblika ary raha iverenina no andininy fa 7 novakitsika teo ny amin'ny hoe 30 andro farafahakeliny ary 80 andro farafahabetsana ny tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fiafaran'ny fotoam-piasana dia 7 novambra izany raha 80 andro no tokony hanatanterahana fifidianana filoham-pirenena 2024 mba hanatrarana ilay 7 janoary 2024. Ary zay angambana no nahatonga ny seni nandefa taratasy teneny vo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana hantany momba ny datim-pifidianana zay no volavolain'izy ireo. Ny seni manko araka ny lalàna no mamolavola ny daty hanatanterahana fifidianana ary iny rehefa avy eo no alefa eny anivon'ny gouvernemanta mba hahazoana fankatoavana. Fa tamin'ity indray mitoraka ity ny seni dia nandefa taratasy fanontaniana ny amin'ny afaka anatanterahana fifidianana ve ny datiny ny 7 volana novambra sy ny datiny ny 20 volana desambra 2024. Araka zany mazava ho azy fa fifidianana mialohan'ny fotoana zany no tsikaritry ny seni am'ireo famoahana daty ireo. Tsy manana fahefana ihany koa nefa ny seni raha ny tokony izy hantany ny ACC. Lalam-pandroenana no miresaka fa voafetra no afaka manontany ny ACC dia ny lehibe an'androm-panjakana ny solomavam-bahoaka zay mitaky fetrisa ary ny mpiambatra eo anivon'ny collectivité territoriale décentralisée na ihany koa ny ACDDED ny filohany fa mbola misy fepetra takina araka izany. Ka ny seni na ny filohan'ny seni dia tsy androm-panjakana ary tsy anisan'ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjara-pahefana ka tsy afaka antany ny ACC mbola endriky ny fanitsahan-dalàna sy tsy fanarahan-dalàna avokoa zany tenentsika izany fa na izany na tsy zany efa lasa iny fa mbola voarakitra ao anatin'izay fanitsahan-dalàna tanysaintsika izay. Dia nambaran'ny ACC fa azo atao manotanteraka am'ireo datim-pifidianana ireo. Na zany na tsy zany tsy manafaka ny adevitra ny amin'ny hoe fifidianana mialohan'ny fotoana io tanterahana io raha toka 7 novambra fa tsy 7 volana novambra. De mitovy amin'ny fifidianana tamin'ny 5 taona lasa ihany ny 2024 satria fifidianana mialohan'ny fotoana élection présidentielle anticipée no ny tanterahana tamin'ny 2024.
Zany adevitra resantsika izany dia tonga am'ty resaka antobola zay arotsaka ireo kandida zay manam-pikasana ny hirotsaka ho kandida filoham-pirenena. Mazava manko no ambara ny lalàna 8 tsipika ohatraohatra sivy mifandraika indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Zao ny ambarany ao anatin'izany lalàna izany andininy fahasivo andalana fa efatra. Ho amin'ny fifidianana mielon'ny fotoana dia voatazona ny antobola teo aloha na ny caution zay arotsaka ireo mpifaninana. Ho amin'ny fifidianana mielon'ny fotoana élection anticipée io vakitsika io. Dikan'izay raha toka 50 tapitrisa ariary no antobola narotsaka ireo kandida mpifaninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 8 satria moa fifidianana mielon'ny fotoana ihany koa iny fifidianana iny de tokony tsisy fiovana zany ny antobola na caution tokony ho arotsaka ireo kandida mpifaninana am'ty taona 2024 ity. Saingy rehefa namoaka didim-panjakana ny teo anivon'ny gouvernemanta dia nokitehan'izy ireo tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny antobola 50 tapitrisa ariary teo aloha ka novain'izy ireo 200 tapitrisa ariary na 1 milliard FMG izany. Isika nefa de efa nanambara fa arak'ireo fanisan'andro ireo ary efa natsapa zay fiahiahina zay ve ny senika nantany ny hevitry ny ACC dia ambarantsika fa fifidianana mielon'ny fotoana ty fifidianana ity satria mihoatra 10 andro. Raha tokony 9 novambra no tena izy dia lasa 9 novambra de fifidianana mielon'ny fotoana anaran'izany satria rehefa lalàna de lalàna na 2 andro na 2 andro no hirosony ny daty tena izy. Izany fanazava-kevitra etsika anatin'ity fandaran'ity zany dia tokony ho tsapany rehetra zay mieritreritra fa kandida fa misy tetika ambadika miafina ao ambadika izao fetsika ny fitondram-panjakana izao. Izy no afaka manana fahefana ikitikitika sy ikirakirany lalàna de lalaoviny arak'izay tiany itiavana azy. De didim-panjakana no hanindriny ny lalàna zay tena mife ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy mety zany eo amin'ny endriky ny lalàna satria tokony lalàna no mamono lalàna. Na didim-panjakana no mamono didim-panjakana. Zay no endriky ny mirazotra an-dalàna ho an'ny lalàna eran-tany. Fa ho antsika moa zany de mandeha ho azy voa izy nataon'ny lakanjejo zany resaka izany ho an'ny tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara. Fa te hilazany zany itsika satria nanaitra ny fanambarana ny eto amin'ny filomarika Ravalomanana ny am'izany trangan-javatra izany ary tokony ho tsapan'ireo mieritreritra fa kandida ho filoham-pirenena zany tsy fanarahan-dalàna sady ataon'ny fitondram-panjakana izany. Ho an'ny sokajikery samihafa sy ireo olona zay naneho hevitra de ny aminy hoe misy tetika avy hatrany haniliana an'ireo heverina fa kandida madinika ity fampiakarana ny antobola 200 tapitrisa ariary ity. Iza tokoa moa no antokona kandida heverina fa madinika tsy de manana fidiram-bola firy ary mety ho sahirana eny amin'ny sehatra politika misy azy amin'ny alalan'ireo kirakiram-bola ny antoko. Saingy mety manakevitra mety manana fasahiana hirotsaka ho vidin'ny filoham-pirenena satria zay natao hoe fifidianana mba hitsapana ny herintsika mitovy égalité des chances ary mba hitondrana am'izay fifamatorana ara-tsosialy na programa samihafa izay eny aniovan'ireo vahoaka hangatahana ny latsabato amin'ny vanim-potoam-pifidianana. Saingy tsy afaka miatrika izany fa voafetra amin'ny alalan'ny antobola 200 tapitrisa ariary. Misy tetika politika io isika zao fetsika atao amin'ny fitondram-panjakana zao ary tsy mino-tsika fa ny pahy lalàna miara-dia amin'ny fitondrana io dia tsy mahafantatra an'izany lalàna mifehy resaka antobola arotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izany. Fantatr'izy ireo tsara zany fa misy fanahinina ao ambadika zao adevitra hinina savoritaka izao. De mbola verina ihany fantaninany amin'ny ho sasatsy teny ikarakara fifidianana ity fitondram-panjakana ity ary ho sasatsy hiatrika ny zava-misy manoloana ny fifidianana izao fitondram-panjakana izao. De ho tsehivina ve fa mbola vola manodidina ny 2 tapitrisa euro hatram'izao ao anatin'ilay basket fond no narotsaky ny volony Europeana niaraka tamin'ny Frantsay sy Allemagne. Maivana de maivana zany raha toka manodidina any amin'ny 530 na 70 tapitrisa euro anoano no tokony tadiavina hanatanterahana fifidianana ho an'ny ity taona 2024 ity.
ery fiahiahina daholo zany ary efa arositsika mialoha satria ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana atram'izao de tsy fihetsika olona matotra, tsy fihetsika olona tompona andraikitra, ary tsy fihetsika olona zay mametraka ny isiny filaminana ho an'ny ho avy ny firenena ao arinao. Ka mampanabe ny any isika ny andrasantsika araky ny nambarany Filomarika Ravalomanina dia ny mba hanaira ny seny ho an'ny fitondram-panjakana hitony tsy fanarahan-dalàna hitony. Mbola manakambara-njany ny seny ary mbola afaka mandonta-trabatra manoloana izany antobola zay nokitian'ny teo anivon'ny gouvernemanta izany. Ny ampitsony amoka ny adevitra makany am'izay fanarahan-dalàna izany. Hoaitensy hoy ny fitenenana. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompokolahy, makatela tompoko vavy.